marina. Tena manao ny asany araky ny lalàna ve ny hasise eto amintsika? Voateny matetika ity androm-panjakana ity, raha voaresaka lalàna, inona tokoa moa no tena anjara asany? Mazava be fa araky ny mahoe fitsarana avo mba lalam-pandrenana azy, dia ity androm-panjakana ity no natao hiaro ny lalam-pandrenana, izay lalàna faratampony eto amin'ny tany sy ny firenena. Somary hiavaka kely ny fandaharantsika androany satria iresahantsika manokana ilay andininy fa 450 na ny artikla 54 ao anatin'ny lalam-pandrenana. Andin-dalàna izay mametraka mazava fa andraikitry ny vondrona parlementaire izay maro anisa no manolotra ny anarany izay ho prime ministre. Manao ahoana? Ny fanapahan-kevitra sy ny fanazavana entin'ireo manam-pahaizana amin'ny lalàna mahakasika ity andin-dalàna ity. Andriamatoa Rivo Rakotovao, vavolombelona ny tantara sy ny zavamisy teto amin'ny firenena, tao anatin'ny fotoam-pitondrana nanomboka ny taona 2010. Dao arahantsika avy hatrany ny fanazavany mahakasika ity artikla 54 ity. Raha nametrany artikla 450 amin'ny lalam-pandrenantsika amin'ny resaka fanendrenan'ny Premier Ministre io, dia tamin'ny fotoanandro atao hoe ohatrany hoe lasa semi-parlementaire tsika. Zany hoe ny parlement zany no mitondra ny anarana fidin'ny président ou premier ministre zay manana maro anisa. Le manana maro anisa koa mbola nisy raha tamin'ny taona 2024 dia hafa ny tenen'ny ACC. Laza io zay manana maro anisa ao anatin'ny Assemblée nationale. Zay ny lazainy tonga tamin'ny andro ngiara Rajoelina reny. Tamin'ny falavy 24 izy dia nilaza indray io ACC io nilaza hoe zay manana maro anisa lany tamin'ny fotoana fifidianana. Dia natonga ny hoe Ringahy Andry Rajoelina indray nitondra anarana Premier Ministre satria izy manana maro anisa zany raha zay no izy. Noentina ny fidianana dia natonga ny Ngiatsay ho Premier Ministre. Zany hoe mivadibadika tao zany io faratazonina fotsiny izy dia misy andraikitry ny parlementaire ny député zany eo amin'ny fanolorana anarana Premier Ministre. Fantatritsika nefa ny ataoko hoe ny fiarahana zany filohan'ny repoblika na ny rafitra misy eto amintsika ny tsindry zay misy amin'ireo député ireo amin'ny alalany hoe olony antokonay ireo ranona napa-député andreo dia ireo mifanantanterahana azy zany tsy mipetraka ntsony zay fa tazana mihitsy hoe zay lazain'ilay filoha ihany no anarana terin'ilay parlementaire député. Mety asina anarana ray roa telo tsy ho fetra ny lalàna zany no fijeriko azy fa fantatra fa lasa sarinady fotsiny zany le izy satria lay fisarana fahefana eo amin'ilay mpanantanteraka sy lay parlementaire mihitsy tsy voafaritra tsara ary misy an'izay tsindry ara-pitondrana zay dia tsy mahagaga raha zay tian'ny filoham-pirenena. Zay ve mahatsara ny firenena? Mbola aty hevitra hafa indray zay satria raha mihain'ny député anao dia mihain'ny député n'Antananarivo dia zay mety amin'ny filoha no mety aminay raha vao miteny an'izay ny député dia mazava tsara zany fa zay tenen'ny filoha aminy no hoentiny ho Premier Ministre. Dia tsisy dikany ane zany le article 54 raha zay ny fipetrany. Any no mampieritreritra an'ilay izy hoe natao anininy tamin'ny taona 2010 fieritreretana aveo hoe tsy hitondry ny Andry Rajoelina tamin'ny 2010 ka mba hahafahany farafaratsiny satria zany natonga ny fijeriko azy ara-politika hoe nampiarahana ny député sy ny présidentielle tamin'ny 2013 mba hahafahana miady manana maro anisa tao ka hitondra ny Premier Ministre eo amin'lohan'ny filohan'ny République. Motsy zany ve natonga ny TGV nitarihan'ny Ngiahy Andry Rajoelina volana février tao an-kalitaona milaza hoe namitaka azy nga Rajoelina ka tsy miaraka amin'ny intsony zay satria le fampiarana le article 54 ny tsy nitovy dia niraisiny hoe namitaka azy ireo satria izy nieritreritra hoe nanana député tany amin'ny 20 latsaka kely tany ngamba izy raha tsy diso tamin'izany mbola tsy nisy mapara 1 mapara 2 mapara 3 dia nilaza izy hoe anjaranay ny Premier Ministre tiany ny olona ataonao Premier Ministre. Fantanina mipetraka manoloana izany dia ny hoe mahatsapa ve ny fitondrana ankehitriny fa tsy ara-dalàna io lalam-panorenana izay nataon'io. Mazava mantsy fa lalam-panorenana izay nosoratana sy navoaka tamin'ny taona 2010 ny 10 volana Desambra no ampiasaina sy miasa eto amintsika ankehitriny io. Amiko le izy lasa sarinady zavatra sarisaromana fotsiny fa ny fampiarana azy ina zany efa niresahako teo zany. Sarotra be fampiarana azy
satria tsy manana an'le fahalevatena ara-pifidianana zay a ny député ny député koa mieritreritra hoe io no mahasoan'ny firenena satria zay maronisa de aloha zay tiany filohanay any atao am'izay a olona tsy mifamaliny ao tsy ao mihitsy zany le esprit an'ilay article 54 milaza an'izay tsy zay ny atao hoe ana parlementaire régime parlementaire fa zay manana ny maronisa ao na mpanohatra io na tsy mpanohatra io de zay mahatonga verona mandeha mahatonga amin'ny fitondram-panjakana ny ady mafy mihitsy a mieritreritra foana hoe alao any ariana amin'ny présidentiel ny fanaovana ny député am'izay a moramora kokoa ny nanana maronisa anatin'le izy ka tsy isiny zany hoe sendrasendra zany hoe manohatra ny député hitatsika zany tamin'ny faran'ny taona 2024 nanao motion de censure ny député tezitra ny fitondram-panjakana tezitra ny filoha-pirenena tezitra ny premier ministre satria taitra izy hoe fa manino reto ny mandeha manda zay tiatsika tao nefa olotsika ireo tsika napa-député andreo de inona ary zany le article 54 aiza ny fahaleovatena andreo olonareo aiza ny fisaraha-pahefana resa be fotsiny anatin'ny constitution le izy eo anilan'izay nefa azo atao tsara koa ny analyse politique hoe atraiza ary zany ny ampisy ny famarina toeran'ny fitondram-panjakana zakatsika ave zany hoe ny any amin'ny assemblée nationale tsy manana maro anisa ny mpitondra fanjakana na any amin'ny tany mandroso ary zany manirana jereo ny any amin'ny frantsa jereo ny any amin'ny frantsa zao mikorotana kely ny fifandraisan'ny présidence ny parlementaire satria zay hevitra lefan'le président tsy de arahan'ny olona loatra tsy manana maro anisa mavesatra izy ka any zany lay ady hevitra amina hoe ovana sady tsy ovana ny constitution antsika na farafaratsy ny fampiarana azy satria fampiarany article 54 io de miverina amitsika lasa arakarak' zay telen'le HCC zay mapetipety amin'iny fotoana iny zany namerenako an'le tamin'ny taona 2024 zay napetipety tamin'iny fotoana iny de nanaraka amin'ny bokyny fotsiny ny HCC hoe alao ary le article 54 io a zay manana maro anisa ao anatin'ny assemblée nationale zany hoe rehefa vita amin'ny fifidianana de manambomboatra ny olona ao miaraka hoe retsika reto niaraka anohana fitondram-panjakana de tsika zany manolotra ny anaran'ny premier ministre zay tsy tokony ho zay ny izy raha fijery atsy am'izao fotoana zao indrindra tamin'ny valam-pefolo sy arivo fa hoe miverina indray zany le izy hoe zay manana maro anisa tamin'ny fahalalin'ny olona député inona ary zany ny marina ary tao inona io article 54 io ve zany ny olona lovina lelan'zay hoe tia mpitondra zao ny heviny ny HCC moa ny tena mametrahana zany fanontaniana zany satria mbola tsy reto aloha fa tamin'ny fotoan'andro de anatin'ny efa taona miova intelo ny fomba anehoany ny hevitry ny article 54 mazava amitsika rehetra izany asa hoe efa niova ve ny HCC sa mbola ilay fomba fanao hatramin'izay no mipetraka eto amin'ny firenena ankehitriny fa ahoana mariny ahoana mariny